avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Extra propre. Nanatunde vidzo deso. For you mate beam now. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltranao vaovao. Antso ray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manoltranao vaovao. Tamin'ny fitora hariva teo, olona misa valy no voasambotra tao Toliara, vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka tamin'ity androany ity. Antony, nosakanana tsy hanao tatitra amin'ny vahoaka araka ny voalazan'ny lalàna, ary tsy afaka nivoaka ny tranony ny solombavambahoaka voafidy tao Toliara voalohany, ka nirohatra hitsena azy ny vahoaka. Vokatr'izay, raikitra ny fifandonana teo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana. Miamrongatra ny aretina haromontana, indrindra ny azo avy amin'ny alika amin'izao fotoana, raha ny nambaran'ny mpitsabo biby nanaovana fanadihadiana. Mamono ity aretina ity raha tsy voatsabo ara-potoana araka ny fanazavana. Any ivelany, andro vitsy taorian'ny fanamelohan'ny fitsarana ny mpitarika ny antoko Rassemblement National Marine Le Pen, izay voahelika 4 taona an-tsanomaizina no ny fanodiko-dinam-bolam-panjakana sy tsy afaka hiatrika ny fifidianana ao anatin'ny 5 taona. Ny antony mpanohana azy anantanteraka fivoriam-by ho fanohanana ity farany androany ireo mpikambana ao anatin'ny antoko Rassemblement National sy ny hery ankavia ao la Frantsa. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany anomboantsika ny fampalalam-baovao tamin'ny fitora hariva teo. Olona misa 7 misa 8 no voasambotra tao Toliara vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka tao an-toerana androany. Antony nosakanana tsy hanao tatitra amin'ny vahoaka araka ny voalaza ny lalàna ary tsy navelan'ny voaka ny tranony solombavambahoaka voafidy tao Toliara voalohany ka nirohitra hitsena azy ireo ny vahoaka tany an-toerana. Vokatry izay raikitra ny fifandonana teo amin'ny vahoaka sy ireo mpitandro filaminana. Iverenantsika eo ny makasika izay rehefa vonona ny sary fanoizantsika ny fampalalam-baovao miamrongatra ny aretina haromontana indrindra ny azo avy amin'ny kaikitry ny alika amin'izao fotoana raha nambara ny mpitsabo biby izay nanovana fanadihadiana. Mamono ity aretina ity raha tsy voatsabo haingana sy ara-potoana raha ny fanazavana. Rina fitiavana no mitatitra ny antsiprian'izay. Olona 10 isa-taona no matin'ny aretina haromontana eto Madagasikara, manodidina ny 20 hatramin'ny 80 ny tranga ayaina ho voan'ny haromontana isa-taona araka ny taremarika avy amin'ny sampandrara iraisampirenena momba ny fahasalamana na ny OMS. Azo avy amin'ny kaikitry ny biby indrindra ny alika ity aretina ity. Mety voan'ny haromontana na ny alika midy ao an-trano, indrindra ny alika mirenireny raha tsy vita vaksiny. Misy karazany 2 no isehoany ity haromontan'ny alika ity araka ny fanazavany ny mpitsabo. Rehefa hoe voakaikitry ny alika zany tsika dia tonga dia ataontsika voalohany indrindra aloha dia sasana amin'ny savony mandritra ny 12 minitra ilay faritra nokakairin'ny alika. Rehefa aveo dia makany amin'ny Institut Pasteur de Madagascar itsika dia misy tsindro natao any. Mahazatra antsika ihany koa le hoe alika romotra dia arak'izay hoe alika romotra izay moa zany dia le alika agressifa be izy manaikitraikitra. Fa misy koa nefa ny atao hoe rage silencieuse, izany hoe lasa mipoletaka ho azy eo le alika satria ny système nerveux no attaquen'le virus moa am'le rage io dia lasa mipoletaka le alika dia lasa contraire an'le romotra teo zany lasa mipoletaka be le alika, tsy tafitsangana mihitsy izy. Miditra amin'ny alalan'ny kaikitra sy ny rangotra ny haromontana, mety hitarika hatrany amin'ny fahafatesana izany raha tsy voatsabo ara-potoana. Ohatrany hoe atao tandrevaka zany le izy aloha voalohany indrindra eo amin'le voakaikitra ianao ary io tsy misy fotoana tsy alika no manaikitra fa mety ho omby.
manaikitra any amin'ny région hafa zao misy an'izany. Ilay virus dia toy ny virus rehetrarehetra, ohatrany hoe virusny grippe dia tsy voatery zany ohatra hoe ny olona mandehandeha eny no tratran'ilay izy no sensible, fa au contraire raha ohatra raha mandeha kokoa ianao dia lasa immunisé kokoa ianao. Fa oui, fasy ray an'izay koa zany hoe raha misy ny olona mieritreritra mihitsy hoe raha tsy mivoaka ato an-trano ny alikako dia tsy ho voan'ny vidio, tsy mivoaka ato fa tsy mila atao vaccine zany io fa tsy tratran'ny virus zany io, fa tsy izay ilay satria ilay olona mivezivezy iny no mety mitondra n'ilay virus any amin'ilay alika. Ny fanaovana vaksiny ny biby, indrindra ny alika sy ny saka, no paikady iray iarovana amin'ity aretina ity. Ka any an-tanana ny sambatan'olona tsy hanao ambanin-javatra izany, indrindra ireo mpity biby. Fa tsy manana ny tahirin'ireo entana asehony sary sy amidiny amin'ny tambazotra tserasera ny ankamaroan'ireo mpivarotra anabaka na ny mpanao ventolina indrindra amin'ny Facebook amin'izao fotoana. Tranga izay isan'ny mahatonga ny trangana fisolokiana manaratsy laza ny varotra anabaka izay sehatra iray amin'ny orinasa sy hanodina ny toe-karena. Yves Richard. Sehatra iray mbola gaboraraka sy goragora, tsy misy lalàna mifehy azy ny varotra anabaka na ny vente en ligne eto Madagasikara. Maro ankilan'ireo mpisehatra roboka tao anatin'ny 12 taona, nampitombo ny tahany fikirakirana internet hatramin'ny 12 isanjato. Ankoatra ireo mpisehatra miezaka ny manao asa anatin'ny matianina, tsy vitsy ireo mpisehatra tsy ara-dalàna. Tsara tsy indrindra ngamba fa misy karazany vente en ligne. Ny vente en ligne sur Facebook nakabetsahana ndraika atao hoe entre guillemets informel. Tsy hoe raha tsy toetrany anazy ohatrany hoe mahafantatra izy hoe nianona mivarotra entana dia tsy manana fahafana izy vidy ilay izy farotra en ligne aloha izy ka mety existe zany zay dia rehefa misy mividy ao aminy izay izy vao maka lehibe olona tena mivarotra. Azo trandrahana tsara ankilan'ny varotra anabaka ary tokony ho fanohitra amin'ny famoronana asa sy ny fampandrosoana raha misy ny paikady mazava. Raha ny tarehimarika navoakana ivotoerana misehatra amin'ny lafin'ny varotra anabaka iray, azo itodihana ampivelarana ny varotra avokoa ireo malagasy 9.30 tapitrisa fantatra fa mipikirakira ny internet ny fiandohany taona 2020. Kiondalana izao iazakazahana amin'ny fampivelarana ny varotra anabaka saingy anatin'ny matianina ho ireo mpisehatra. Raha ohatra zany zao amin'izao tsika miteny izao fotoana sady riavana amin'ny hoe rehefa tsy zao dia tara satria fa makany daholo na ny ivelana na neto amintsika koa fa makany fa mahaimba neto amintsika misy scepticisme ny olona satria tsy normalisé eo amin'ny Facebook. Zay tena marina kokoa. Be tabe loatra le déception le amin'ny Facebook. Tsy tiako le produit tena fana dia tia mitombo. Anombohana ny famononana ireo mpisehatra sy ampivelarana ny varotra anabaka. Hatao ny 12 aprily ka hatramin'ny 4 Mey ho avy izao ny foirany ligne voalohany eto amintsika. Fa maro amin'ireo mpisehatra amin'ny hazo ao Mahajanga no fantatra fa tsy manara-dalàna. Antony nampahafantarana azy ireo ny fisian'ny lalàna mifehy hazo tao Antsabingo, ny fitrandrana hazo toy ny bois ordinaire, ny palissandre izay natsaratry ny ministera ny tontolo iainana ny taona 2022 ka hatramin'izao, ka lasa gaboraraka noho izany ny fitrandrana azy ao Mahajanga amin'izao fotoana. Anja Robert Kolo Mahajanga. Raha manodidina ny 13 ireo mpikambana ara-dalàna ao anatin'ny kooperativa misehatra amin'ny hazo eto Mahajanga dia ny anitombo ireo olona mpivaroka hazo sy misehatra amin'ny famelomantena amin'ny asa io tato ato. Lasa gaboraraka tanteraka izany raha toa ka tamin'ny taona 2022 no nitsahara ny fahazahoan-dalana navoaka ny ministera amin'ny fitrandrana ireo bois ordinaire sy ny palissandre maro samihafa. Nisy araka izany ny fionana natao tamin'ireo mpisehatra rehetra isan-tsokajiny ny arana tamin'ny tompona andraikitra ny amin'ny fampatsiahivana azo ireo ny lalàna mifehy ny fitrandrana azo eto amintsika. Fahatsapio zany hatramin'izay dia toerana fivarotana kakazo tsy ara-dalàna. Ampahafantarina azy ireo ny texte mahakasika an'izay resaka kakazo zay satria efa tany amin'ny 2019 no efa nisy ny fampitsarana ny avy amin'ny ministera zany ny fitrandrana an'izay resaka hazo zay, na io palissandre na io bois ordinaire. Ka tonga eto zany zay mampafantatra azy ireo satria fantatratsika tsara fa eto tapin-tanànan'ny Mahajanga dia efa azo lazaina hoe tsy mamenatra amin'ny teny an'izany gaboraraka ny kakazo mivezivezy. Ka mialohan' izay fandraisana andraikitra zay dia tsy maintsy ampahafantarina azy ireo aloha ny reo lalàna mifehy
sy mifampahafantarana an'izay zavatra tokony ataon'izy ireo satria efa tsy tapikenatra ny zavatra ataon'izy ireo tatsabino sahirana ny vahoaka ka mitady izay iriranany ahafany mamelona ny ankonany ka efa tsy azo an-tsaina intsony araka izany ny fanaran-dalàna na tsy aorian'izao fionana izao anefa dia iroso amin'ny fampiarana ny lalàna ho an'ireo izay mbola mini mandika izany ny tompona andraikitra dia lafim-baovao iny ihany koa no entina miseto anatin'ny doka fohy aza misaraka aminay ary Giga stylé. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Sarbidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola Extra propre Dinara le vovtsavony Extra propre Rakalte izy no tena ambony Extra propre Ankoany savombara Extra propre Ambola savony io no tena tsara Extra propre Enoy Ity misy vaovao atolotra ho anao Ity ny savony vaingana ny fiasany tena haingana Mora manala loto Rana salamba tonga de mazoto Savony vaingana io mandratra tsara Tasiraheta to de miala Tsara kaltao Mety be aminao Rehefa mandeha amin'ny épicerie E ikisa fotsy tenenry Rehefa mandeha amin'ny épicerie E ikisa fotsy tenenry E ikisa io le savony vaingana fotsy Io tena mety amin'ny raha fotsy E ikisa ihany ny extra propre Ndana tonde mividy zao de zao Fa io mety be aminao Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana ao an-trany hanaraka izany hatramin'ny farany efa vonany vaovao makasika ilay tranga atao toliara dia rahantsika ary ny fampanazavana mikasika izay Araikitra ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka ny toliara nanomboka ny tolakandro teo raha iverenana ny zavanitranga droany io nanao tatitra amin'ny vahoaka araka ny voalazan'ny lalàna ny solombavam-bahoaka voafito tao toliara voalohany izao ny sakanana tsy navela ivoaka ny tranony izao avy maraina no tapahana ny lalana niatrana manodidina ny trano nisy teny ny mpitandro filaminana tsy afaka nivoaka ity farany vokatra izay ary tsy afaka nivoaka voahidy niaraka tamin'ny tao ihany koa ireo mpanao gazety maromaro niaraka tamin'ny mpanao gazety ny Kultivy FM ao an-toerana hatreto moa zany dia mbo tsy afaka miboaky ny tenanay ary tsy afaka miditra avao koa ny baka ivelany any manaky ny tenako manokana zao dia somary ny taratara ny fiaviako tato anatin'ny toera toy fa naneho badge mampanao gazety naneho an'ilay carte presse vao afaka tafiditra tao anatiny toy faritsy misy an'ny solombavam-bahoaka itoy
fa laha zao ihany koa zao iboaky de tsy afaky miboaky tato aho ary tsy zaho raiky fa maro de maro zahay misy ny mpanao gazety avy amin'ny radio télévision na cité ny zahay ato amin'ny Cool TV FM Tuléar misy avao koa ny baka amin'ny MBS de tsy afaky miboaky zahay de mbo miandry ny rariny ato aloha zany tompoko lazy tompoko vavy fa de niandry ny vahoaka atao amin'ny toerana voalaza anaovana ny tatitra rehefa tsy afaka nivoaka ny mpanao tatitra nyroatra aka ny solombavam-bahoaka tany an-trano ny vahoaka aka nosakana ny mpitandro filaminana araikitra ny fifandonana teo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana atorabato no nasetry ny mponina ny bomba mandatsa-dranomaso nalefa ny zandary Njaly niara-ny fahavoazana nateraky ny baoba madatsa-dranomaso avokoa hatrany atokantrano ny ao Toliara izay azo lazaina fa tsy zatra miaina izany tahaka ny eto Antananarivo nandritra ireny hetsika fotsy ireny. Maso chapi. Fa maso randina rani. Bomba mandato dranomaso toa. Unakuna masina ta baba? Atreto raha ny loharanom-bavao azy tamin'ny fitora arivo olona misy avaly no voasambotry ny mpitandro filaminana mbola mitohy amin'izao fotoana ny fangalam-piara eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana. Raha ity zava-nitranga tany Toliara ity no jereny tsy misy ny demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra indrindra ny fampiarana ny lalàna eto amintsika ny tena olana anatin'izany misy ny fanavakavahana ka ny hafa izay mpisolelaka amin'ny volomboasary afaka maneho hevitra ankalalahana ny sasany sakanana hatramin'ny farany ampiasaina baoba mandatsa-dranomaso sy ampiasaina mpitandro filaminana. Atreto tsy manaiky ny fitondrana amin'ny tanila tahaka izany ny mponina ao Toliara andrasana ny mety ho tohiny ary ampitaina anatin'ny fampalalam-baovao hatrany ny mikasika izay. Fa mbola lavitra ny ezaka ho an'ny Madagasikara ny alitena ara-tsakafo raha tsy atao lara-pameana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana eto amintsika ho ny Front National ny fivondronam-be ny tantsaha izay nanovana fanadihadiana nakaiza ilay fampanantenana nataon'ny filoha amin'ny fanomezana tany ho hazariana ho an'ireo tantsaha ho iatrany ity farany Tsiara Soarvelo. Rahavalo amin'ny 27 tapitrisa hektara ny velarany Madagasikara manodidina ny 4.4 tapitrisa hektara ny velarana Azolena mbola mahery ny 13.4 tapitrisa hektara eo anefa ny tany tsy mbola voajary tsy ny tany tsapamokatra no tsy ampy fantohana ho azy ireo avy amin'ny fanjakana tsy mbola mipetraka mazava eto ny politika mpamokarana tao ampivoarana ny sehatry ny fambolena ankehitriny ity sehatra ity izay isan'ny antoko ny fiakarany arikarena faobe sy ny fahavitena ara-tsakafo hoy ny teo anivy ny fivondrona be ny tantsaha. Tsy tokony atao kobakambava zany ilay fanomezana tany ho an'ny tantsaha fizarana tany ho an'ny tantsaha raha tiantsika ny havita tena ara-tsakafo satria hita fa tena mahavelona sady mahasalama ny fananany tantsaha tany. Leo re tena mba tanterahany reny fampanantenana hoe omena tany ny tantsaha omena tany zay olona vonona ny amboly vonona ny amokatra fa zay no fampandrosoana ho an'ny Madagasikara fa tsy vitan'le manao vavabe fotsiny eny ambony latabatra sy eny ambony amin'ny propaganda sisa reny fa tena alao tanterahana ny fanomezana tany ka noho izany mialohan'ny hanomezantsika tany ho an'ireo investisseur omeo tany aloha ny tantsaha. Raha tia vita tena ara-tsakafo sika mila mamolavola paikady ny fanjakana nenana ny fanafarana vokatra avy any ivelany indrindra ny vary ho ihany koa ny fiaraisa-mony-pirenena. Ny fototra ny fandrosoan'ny firenena anankiray dia ny fahavitantena ara-tsakafo ny aloha. Isika zany raha mbola hanafatra vary, hanafatra katsaka sy ny sisa dia reny zany mbola endrika hoe tsy misy izay fahavitantena izay. Ary Madagasikara dia pays à vocation agricole. Dikan'izay tsika manana main d'œuvre be deabe, chômeur be deabe eto raha mirona kely makany fotsiny ny fanjakana ray roa taona dia efa mihaino izay fiankinan-doha any ivelan'izay dia miarina tsikelikely ny firenena. Tsy Madagasikara rery ny aina zava-misy ohatran'izao hoe miankin-doha amin'ny firenen-kafa fa firenena maro eto ambonin'ny tany ny aina zany fa tafarina daholo ny olona fa itsika no miamlentika.
raha ny zava-misy amin'izao mbola sarotra ny atratra ny tanjona ao amin'ny fahavitany tena ara-tsakafo tsy mahavaly olana ifotony ireo fanapahan-kevitra ny raisy ny fanjakana hatreto hanohanana ireo tany-tsapa-mogatra vonjy tavanandro ny fanapahariana varimora sy zezika izay mbola farana avy any ivelany marika ireny fa tsy misy paikady maharitra ho fanohanana sy fampiroboroboana ny famokarana atao anatiny ho iatran'ireo mpisehatra fa mijanona ho isan'ireo vina tsy tanteraka ny mpitondra ny fahavitany tena ara-tsakafo. Fa lafim-baovao hafa kosa indray azo atao tsara ny manatanteraka ny nofinofy sy manatratra ny tanjona raha toa ka raha nasa tsy finiavana ary fahavononana izany. Mpanao asa tanana hatramin'ny fahakeliny Gloria Rabarson fa niezaka nampitombo ny talentany tamin'ny alalan'ireo fikarohana isan-karazany. Ankehitriny navita ary nahazo vokatra tsara ny tenany araka ity fanadihadiana manaraka ity. Izy no Rabarson Gloria, mpanao sary sikotra malagasy hatramin'ny fahasazana. Tia manao sary sy maniry mafy teo lasa mpanakanto eo amin'ny tontolona hay sary Gloria. Teo amin'ny 20 taonany, izany hoe tamin'ny 24 no nanomboka niditra tamin'ny sehitry ny Matianina sy nanovy fahalalana manodidina an'io karazana asa tanana io. Nanomboka tamin'ny fahakeloko, efa nanireo lasa paisary toy izao teo ny haingy nanao sary madinika tamin'ny tanana. Nitombo tsikelikely ny fahaizana nananako, za koa niezaka nikaroka, niofana, nanovatra kefa sady niezaka namorona. Anisany nanosika azy tamin'ny trekefa ny reniny, izay efa nianatra ny fanaovana sary sikotra tamin'ny ampahany, fa ny fitiavan'ny Gloria ny karoka no nahavitany dingana maro izay efa nandalovany. Nianatra momba ny sary ihany ny reniko fa tsy tamin'ny atsipriany, izany hoe nanana ny lesona fototra momba ny sary sikotra. Nizara fahalalana tamiko izy, nanampy ireo zavatra hitako tamin'ny internet, amin'ny akapopenty, na mpiana-tena aho, izay zavatra hitako tamin'ny fikarohana na tsaraiko. Ankehitriny, nosafidiny Musée de la Photographie de Madagascar ny asan-tanany, haranty mandritra ny enim-bolana. Nahafaly an'i Gloria izany, izay notsindriana, fa sehatra lehibe voalohany teo amin'ny tantarany. C'est ma première exposition. Izy ity dia mbola voalohany nampisehoana ny vokatra asa tanako. Vao manomboka fa manantena aho, ho afa-po ny mpitsidika ary misokatra ho an'ny rehetra ny tenako. Ny lofo, nifandray tamin'ireo heveriny fa manana trekefa momba an'io sary sikotra io ny tenany, nandritra ny fotoana lavalava. Tsy mora fa azo atao ny manatanteraka ny nofinofy, rehefa misy ny fitiavana sy ny finiavana, ho iatrany ny fanazavana. Nafana ny Zararevy niarahany mpanakanto Samuela tamin'ireo mpankafy azy teny amin'ny stady Malakamy Mantanimena tamin'ity androany ity. Andiany faefatra amin'ny Zararevy ny androany sady fankalazana ny 70 taona ny joroany hitarika ihany koa. Tonga maro namaly ny antso sy niarany ihany koa ireo hira nafantarana ny Samuela hatramin'izay araka izany ny mpankafy azy. Raha ny hita, isa nampiavaka ny fampisehoana ihany koa ny fanentanana sy ny kilalao ary ny fiakaran-tsehatra ireo vahiny saina. Tsy niala ireo mpankafy nitarika Samuel nanomboka tamin'ny 10 maraina ka hatramin'ny fiafaran'ny fampisehoana ny hariva teo. Araho ary ny akony izay fampisehoana izay. Fa ako ny fankalazana ny 17 taona ny joroany hitarika olombelo Riky kosa indray. Niarany ihany koa ny kanto ny mpanakanto olombelo Riky teny amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny mpankafy azy. Nandritry ny fampisehoana izay nataony ny hariva teo, nampiavaka ny seho androany ny firana ireo vazo na lalàna sy nampisongadina azy. Ity hetsika ity izay tsy hivina fa hetsika no karakarain'ny Louveteau Compagnie. Andeha arahantsika ary ny ampany amin'izay fampisehoana izay. Zaza tumane,
Matetika reky efa nanao barea, nanao Antsamanitra, nanao Canal Olympia fa zay izy vao nanao hoe izy rery tato amin'ny Palais des Sports zay aloha ray. Dia fiverenana ihany koa le izy tao anatin'izay 17 taona lasa zay satria maro amin'ireo ny olona mbola tsy teraka, maro ny hoe tao anatin'ny iran-dreky iny natao mariage, dia izany rehetra izany nafangaro hoe atao fotoana ray iarahana mianoka an'izany rehetra izany ray. Nanaraka kely nareo teo alolo kely teo dia efa maro ireo mpanakanto ihany koa nandalo moa zany tao anatin'ny hetsika antsika androany nilaza hoe inona ny fotoana niarahany tamin'ireo dia nanamarika an'izy rehetra alohany ao anatin'ilay hoe kolontsaina gasy izay voiziny. Trangam-piarahamonina kosa indray namon'ny enteny kompandroany tery eo amin'ny tarika zazankanto rehefa namonjy ny dadatoany izay latsaka tanaty rano teny Ampasika tamin'ity androany ity. Raha ny fantatra nanatanteraka fisasana fialana loza tamin'ny fahalasany nenitoany teny Ampasika izy ireo sy ny fianakaviana androany ka izao samy rendrika ary namon'ny eny izao. Ankoatra ity tranga teny Ampasika ity, olona misa roa avy namonjy fahoriana omaly hariva ihany koa no fantatra fa naletiky ny rano rehefa nilomany teny amin'ny renirano ny Sisony voasary Ambodiafontsy izay tsy mbola hita popoka hatramin'izao. Andrasana ho an'ny rapitso ny vaovao mikasika izay ekipany Kolo TVFM kosa dia maneho fiara-miora amin'ny fianakaviana ireo namon'ny ainy. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrana feno anao tany an-tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté ny vaovao. Isa ihany ny extra propre ndana tonde mividy zao dia zao fa io mety be aminao. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.